mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba atsika rehefa malala tratra ity alatsinainy fa 20 ny volana desambra ity. Ny boky ny Isaia mpaminany Isaia 7:20 no mofinaina riavako andiny 20 ka hatramin'ny 1:20. Isaia 7:20 andiny 20 ka hatramin'ny 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy ny Tompo: satria manatonay amin'ny vavany ity firenena ity ary mankalaza ay amin'ny molony, nefa apana ravirinay kosa ny fony, ka ny fahatahorany ahy dia didin'olombelona ampianarina azy ihany. De indro koa mbola hanao zava-mahagaga amin'ity firenena ity aho, de zava-mahagaga tsy mahatalanjona, fa ao foana ny fahendren'ny olon-kendriny ary tsy ho hitany faharalan'ny mazava saina. Lozan'izay manafina lalina ny saina ataony mba tsy ho hitan'i Jehova, sady ao amin'ny maizina ny asany. Ka dia hoy izy: iza ny mahita antsika ary iza ny mahalala antsika? Endre izato fahatalanareo. Moa ny mpanefi tanimanga va no ho heverina ho tahaka ny tanimanga? Ka ny natao va ilaza izay nanao azy hoe tsy nanao ahy izy? Na ny zavatra voaforona va ilaza izay namorona azy hoe tsy manam-pahalalana izy? Tsy vetivety foana va de hovanao sa mahavokatra libanona, ary ny sa mahavokatra ho heverina ho ala? Amin'izany andro zany de ho reniny marenina ny tenin'ny taratasy, ary na dia ao amin'ny aizina sy ny Ezipito aza dia hita ihany ny mason'ny jamba. Ny mpandefitra hitombo hafaliana amin'i Jehova ary malahelo ao amin'ny olona hifaly amin'ny iray masin'ny Israely. Fa lasa ny olon-doza be, tsy ao intsony ny mpaniratsira, ary vongotra izay rehetra miary ny toritsaina amin'ny ratsy. De ireo manameloka olona amin'ny teny ary mamandrika izay mananatra eo am-bavahady sy mamadika ny marina amin'ny lainga foana. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Faminaniana mampitodika ny olona amin'Andriamanitra, zay raha teo mona hoe faminaniana ity Isaia 7:20 ity. Miavaka ity faminaniana ity amin'ny lafin-javatra roa mazava tsara. Voalohany havahana dia ny fahalebiazana antsoina hoe fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindrampon'Andriamanitra. Matetika aty amin'ny testamenta vaovao tsika ny tena miresaka ny antsoina hoe fahasoavana voambolana fampiasa ny testamenta vaovao. Raha teo ny fahasoavana tsy matetika rety amin'ny testamenta taloha zany, voambolan'ny Paoly. Fa eto kosa dia na tsy voateny mivantana ilay fahasoavana dia asehon'ny Tompo manao hoe lehibe ny fahasoavana. Izy manao hoe mankalaza ay amin'ny molony ity firenena ity, amparaviriny ihany fony, ary ny fahatahorana ahy dia didin'olombelona ampianarina ihany. Zany hoe le fahatahorana an'Andriamanitra dia lasa fahatahorana ara-pahalalana, fa tsy fahatahorana vokatry ny fo, tsy fahatahoran'Andriamanitra vokatry ny fitiavana, fa fahatahoran'Andriamanitra vokatry ny fahalalana. Ahoana moa hoe fahatahoran'Andriamanitra vokatry ny fahalalana? Fantatry ny zanak'Israely fa tokony atahoran'Andriamanitra izy, dia mitandrina izy, dia kajiany daholo zay tokony ho kajiana rehetra, hoe matahoran'Andriamanitra tsika tokony hanao fanatitra, dia ataotsika lay fanatitra. Saingy lay fanatitra dia fanatitra voakajy ohatra. Fanatitra voakajy ohatra hoe ao amin'ny soratra masina de misy fourchette ohatra. Ohatra ny fantatsika antsoina hoe fourchette, na raha ohatra zany ka hoe ohatra raha misy olona teraka dia manao sorona ondry izy, fisaorana. Na raha tena tsy manam-bola izy sahirana de manao sorona zana-boromailala izy ohatra. Misy an'izay fourchette zay. De izao satria manao kajy ny zanak'Israely, de izao na de afaka manao ondry azy izy, dia ataony ihany le sorona, saingy ataony
am'lay fanatitra tsy tadrify azy fa ataony am'lay ambany ohatra de ohatr' zay mandrakariva no fomba fisaina ny zanak'Israely kajiny avokoa ny zavatra rehetra satria tsy tena fitiavana ny manosika azy hanompo an'Andriamanitra na atahotra an'Andriamanitra fa lay hoe sao de betsika sao de tsy manao ny tokony atao sao de tsy fanao zany hoe olona mahafantatra ny tokony atao nefa tsy manao ny tokony atao ka de atao ihany le tokony atao amin'Andriamanitra saingy atao am'zay manamaivana indrindra am'zay mety am'zay mandamina atsika iny moa nataon'Andriamanitra fa nataotsika zany zay nataotsika ary de hitatsika zany na am'zao andro inatsika zao ara de ohatra hoe manao zavatra ny olona de amaivany ny fanaovana zavatra an'Andriamanitra manao fitaopi-vavahana izy de zao ny fohy indrindra ny ataony mavesatra loatra ny fitaopi-vavahana aiza ve ka de any am-piangolana ihany hijanona any am-piangolana aninona ny adiny roa aninona ny adiny telo aninona ny mbalasirasaina nge hoe raha ohatra ka misy olona miangona isan'andro ataovy hoe miangona isan'andro isan-kalahady ataovy hoe miangona adiny roa isan'alahady ianao kristianina tsotra zany io aiza moa misy kristianina tsotra fa kristianina mamonjy fitaopi-vavahana alahady tsotra dia tsy diakona izany ohatra tsy mpanao-piangonana izy tsy tompon'andraikitra sampana izy miangona izy amin'ny sivy de mirava ny fiangonana am'raika amby folo zay ny firavahan'ny fiangonana amin'ny ankapobeny adiny roa io miditra amin'ny sivy mirava am'raika amby folo miditra amin'ny folo mirava amin'ny roa amby folo miditra amin'ny valo mirava amin'ny folo mety ho latsaka zany ary mety ho latsaka antsasakadiny na mety mihoatra antsasakadiny arakaraka ny zavatra atao am-piangonana ataovy hoe adiny roa izy miangona raha adiny roa izy miangona isan'alahady dia manao kady tsotsotra fotsiny ianao dia ahita fa raha ohatra ka adiny roa izy miangona de raha totaly io zany ao anatin'ny ray volana miangona isan'alahady izy de adiny valo ary raha adiny valo izy miangona zany ao anatin'ny ray volana dia mandritry ny taona zany a dia eo amin'ny 9 eo zany hoe efatr'andro amy 580 sy 300 andro zany omen'Andriamanitra anao isa-taona de raha totaly zany dia ny efatr'andro ny rahanao nitera tamin'ny fiangonana tany an-tranon'Andriamanitra amin'ny ankapobeny raha miangona isan'alahady ianao de Andriamanitra ny teny manao hoe ome ho any sabata iarahanao mivavaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra iarahanao mivavaka amin'ny fiangonana tsy ny sabata rehetra tsy ianao zany tsy 4 ora amin'ny 4 ora korongerany an-tranon'Andriamanitra adiny roa ihany ianao miara mivavaka amin'ny olona aveo ianao afaka mihinana pizza afaka mihinana tacos any atokantrano fa adiny roa ihany marina fa ny fotoana aingana mbola eo ny fotoana iravanako eo fa lay eo am-piangonana ny resahako satria ny ambony tômôbily ianao tsy any am-piangonana zay tsy kajinao amin'Andriamanitra fa raha mikajy an'izay amin'Andriamanitra io de zay le teneny Isaia mpaminany eto manao hoe ny fahatahorany ahy de araka ny didin'olombelona ihany kajiny hatramin'ny fotoana laniny makany am-piangonana Reky zangy Andriamanitra aloha natokavako tany koa efa nandeha bus aloha natokavako tany koa efa nandeha zao kajiny hatramin'ny frais taxi makany am-piangonana koa ohatra sanatreny zany hoe ka za koa efa nandeha taxi tany sy ny sisa rehetra zay le resahantsika manao hoe araky ny fahatahoran'Andriamanitra araky ny fahatahoran'Andriamanitra zao araky ny kajin'olombelona aleozana-tsaina fa raha 20 taona zany ny olona anankiray 20 taona zany hoe voateraka teto amboniny tany izy de niangona isan'alahady dia tsy ampy herintaona ny totaliny lany tamin'ny fanompoana na totaliny niangonany tsy ampy 2300 andro raha misy olona 20 taona ka niangona foana izy isan'alahady dia tsy ampy herintaona ny totaliny niangonany tany am-piangonana tsy ampy zany hoe tsy apaha 20 fotoana laninao tety ambonin'ity tany ty raha niaina 20 taona zany ianao de ny 7 taona lany teny ampanaovana zavatra teny ampiasana fitatiavam-bola fanamboarana tarehy fitsangatsanganana activité sportive zay ny nandaninao ny 7 taona fa ny herintaona latsaka raha niangona isan'alahady ny lanina nomezana voninahitra n'Andriamanitra tany amin'ny fiangonana marina ho fa tsy hoe rehefa tsy any am-piangonana akory de tsy mivavaka ekeny zany fa tena mivavaka tokoa ve ianao eny ambony terrain de foot na mivavaka eny ambony taxi be manome voninahitra n'Andriamanitra amin'ny sehatra rehetra ve fa izao amin'ny ankapobeny de izay izy raha ohatra ka hoe isaky ny alahady fotsiny ianao ny mivavaka ka 70 taona anao vao nanomboka tena nivavaka de zarao efatra le 20 taona fa tsy mihoatra ny misy olona zany velo le to amboniny tany 20 taona fa ny roa volana amin'io ihany
ny laniny tany am-piangonana. Dikan'izany tao anatin'ny 2 volana zany izy ao anaty 20 taona de 2 volana nao mananao ny mandrakizay. 2 volana marina fa tsy hoe any am-piangonana ihany manomana ny mandrakizay. Mety azao marininy zany hoe za nge nytrano vavaka zako ngena raha sy ny sisa rehetra fa ny akapobeny hoe tsika mieritreritra fotsiny zany izy zany tsy anaovana kajy fa hoe tsika mieritreritra manao hoe biaiza moa amin'ny fanompona ny tompo. Tsy afaka namariteny ao anatrehan'Andriamanitra isika, afaka manamarteny eo anatrehan'ny olona ianao miteny ka za ange zao ka za ange zao fa fantatr'Andriamanitra ny fihetseponao hoe tsy mariny zany. Fe ianao ve de tena manome voninahitra tokoa, ianao ve raha tsy miangona de tena nandoalika ny vavaka, ianao ve raha tsy miangona de tena nanokana roa adiny roa na adiny 4 na makina baiboly, ianao ve raha tsy nivavaka de tena nanome voninahitra Andriamanitra teny am'toerana rehetra koa, Andriamanitra tsy azo andika any. Zay mahatonga nyty teny ty mana hoe hoy Isaia mpaminany ny fahatahorany ahy de didin'olombelona ampianarina azy ihany. Zany hoe le fahatahorana an'Andriamanitra de tsy fahatahoran'Andriamanitra teraky ny fitiavana fa fahatahoran'Andriamanitra teraky ny kajikajy de kajiny daholo ndretrretrretra manao hoe tokony mandeha miangona aloha zany fa na izany aza atao lava ny fiangonana, tokony manao adidy fa zay zaka ihany atao tokony manao an'izao sy zao fa izao ihany atao. Ny afaka malala zao anefa ny zavatra mitranga na eo ary zany rehetra zany. Hoy ny filazan'i Isaia hoe na tsy mankalaza an'Andriamanitra amin'ny fony azy rehetra olona rehetra fa amin'ny molony, ary na dia manompo an'Andriamanitra tsy amin'ny fitiavany azy rehetra olona rehetra de zao io Andriamanitra fa mbola hanao zava-mahagaga ihany, io Andriamanitra fa mbola aneho fitiavana azy ihany. Zay ny mahatonga ny antsoina hoe fahasoavana. Tsy niankina tam'izay mety ho toetran'ny olona zany ny fihetsika-Andriamanitra. Ny fihetsika-Andriamanitra zany mahafahasoavana ny fahasoavana de tsy niankina tam'izay. Marina loatra fa mitaky fahamasinana, mitaky fahamarinana, mitaky fitiavana amintsika Andriamanitra. Saingy zao Andriamanitra mitaky fitiavana de mitaizatsika hoe atraiza moa ny fitiavantsika azy, fa tsy hoe manao kajy amintsika Andriamanitra, hifanakalo amintsika Andriamanitra ka hoe raha tsy manao an'izao anao de tsy ataoko an'izao, raha tsy zay ny Andriamanitritsika. Ny Andriamanitritsika de zao tiatsika foana. Miteny amintsika mandrakariva izy hoe na de tsy tanteraka azy ianao tiako foana, na tsy niangona azy ianao tiako foana, na tsy nanao ny sitrapoko azy ianao tiako foana. Zay ny pitsika Andriamanitra amintsika. Na tsy tanteraka ao ara ny voadinao tiako foana ianao, na nandositra azy ianao tiako foana ianao, za ty ianao, za nitady ianao, za teo ankilanao, za nitantana anao ka nahatonga anao afaka amin'ny farana. Salama tsara ao anatin'izao fifarana ny taona zao. Zay ny antsoina hoe fahasoavana. Fa ny faharoa zay asehony ity andiny tsodramasiny ity dia ny fahasoavana zay lehibe. Fa ny faharoa de zao ny fahefan'Andriamanitra tsy to. Andriamanitra de tsy to. Inona ny hoe tsy to? Hoy izy raha mamaky ny andininy faha 7 sika de miteny izy manao hoe move ozy izy ny mpanefy tany manga, move ny mpanefy tany manga va no heverina ho tahaka ny tany manga, ka move ny natao zany hoe ny tany manga de ilaza mpanefy tany manga hoe tsy nanao ahy ianao, na ny zavatra voaforona va hiteny amin'ny namorona azy manao hoe tsy mahay ianao. Zany hoe Andriamanitra de manam-pahefana. Io tsy Jeremia no teny an'io, Paoly mamerina an'io, Isaia mamerina an'io, ny hoe Andriamanitra de manam-pahefana amin'ny voariny. Andriamanitra tsy azontsika tsaraina, Andriamanitra tsy azontsika kianina. Zay tian'Andriamanitra atao amin'ny asan'ny tanany de ataony amin'ny asan'ny tanany. Ary izay fahefan'Andriamanitra zay sarobidy. Io de tena manamafy mihitsy ny maha-protestanta protestanta, maha-réformé ny réformé, idridridry Calvin, efa fameriberitsika eto mifinaina mihitsy no hoe rehefa i Calvin no ametrahana fanontaniana de zao ny azy tsy fanao ny mpino miady hevitra amin'Andriamanitra, fantatr'Andriamanitra ny ataony. Zay misy de sitrapon'Andriamanitra. Am' Calvin de zay no misy, matoy io no misy de io ny sitrapon'Andriamanitra.
ka le izy nge zao e ka zao ve ny sitrapon'andriamanitra amin'ny fiainako de mety ve zao de hoy Calvin zay misy de sitrapon'andriamanitra. Enao olona noarian'andriamanitra, enao olona voarin'andriamanitra, manam-pahefan'andriamanitra anao zay tiany atao aminao. Saingy na manao zay tiany atao aminao aza Andriamanitra hoe Calvin de zao, izany zavatra ataon'Andriamanitra zany dia fitiavana. Afaka manao zay tiany atao amintsika Andriamanitra, mazava io. Saingy zay ataon'Andriamanitra amintsika kosa dia fitiavana, fiadanana, fahatsolofa. Fa tsy hoe manao zay tiany atao amintsika Andriamanitra ka de misy zany ataon'Andriamanitra tsinitsinina, misy ataon'Andriamanitra ho very, misy ataon'Andriamanitra simba fiainana, misy ataon'Andriamanitra mahantra, eny misy an'zany rehetra any ao amin'ny fiarahamonina. Saingy zao na misy an'zany rehetra any ao amin'ny fiarahamonina de ny ao ambadika zay rehetra zay fiadanana. Raha mitaha ny fiainan'ny Elia sy Herôda na ny fiainan'ny Jaona mpanao batisa sy Herôda, samy teo reo. Herôda io mpanjaka, teo izy to voananana fahafenona rehetra. Jaona mpanao batisa kosa mpaminany fa nivelona tamin'ny tantely Remby. De ilaza ve isika fa satria Jaona mpanao batisa nivelona tamin'ny tantely Remby, tsy nanana ninina tamin'ny lafiny materiel, de ilaza isika fa tsy tian'Andriamanitra izy. Ary satria ve Herôda teo amin'ny tapon'ny voninahiny mpanjaka dia tian'Andriamanitra mihoatra no Jaona? Tsia. L'Andriamanitra refesitsika amin'ny lafiny materiel ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fahefan'Andriamanitra. Tsia. Rehefa tian'Andriamanitra na mpiada-po sa mpiada-tsainanao na de tantely Remby aza no hitondrany anao de miadana foana ianao. Ary rehefa tsy sitrapon'Andriamanitra na mpiadana ny olona na de eo amin'ny tapon'ny voninahitra ary izy de tsy miadana foana. Tsaroantsika Herôda zay niafara tamin'ny famonoana ny zazakely rehetra ny Krismasy, tsy niada-po mihitsy izy. No zany de zao ny fiadanam-po men'Andriamanitra, lay fiadanana anaty paix intérieur hono amin'ny teny frantsay, dia tsy miankina am'izay toerana misy ny olona, tsy miankina am'izay maha-izy azy ny olona, fa miankina amin'Andriamanitra. Iny anefa ny tena sarobidy, iny fiadanam-po iny fifaliana fiainana amin'ny andavanandro iny ny tena mampiavaka ny biby. Ary iny mihoatra lavitra noho ny materiel an'izao tontolo zao. Fahefan'Andriamanitra zany, ny mitondra ny olona tsiraray avy am'izay tiany hitondrana azy, saingy am'izay tian'Andriamanitra hitondrana antsika, de fiadanam-po mandrakarivany ao anatiny. Paoly sy Silasy ry Petera mbary Jaona samy migadra, samy migadra izy tao amin'ny fonjy izy, saingy nanana fiadanam-po izy. No zany de izao amin'ity boky Isaia mpaminany toko 8 ty de mitona antsika Andriamanitra am'ireo lafin-javatra roro itodika ny aminy fahasoavana izy. Fahasoavana izy de akino aminy ny fiainantsika. Fahasoavana izy de meteza iankina hanolotra ny fiainantsika eo ambany fahasoavana. Ary faharoa de zao fahefana izy. Tompony hery sy ny fahefana amin'ny zavaboary izy de mino fa na inona hitondrany ianao dia aza manome tsiny azy, aza mitsara an'Andriamanitra, maneke hoy ny boky Noabolana, maneke azy amin'ny alehanao rehetra de izy andamina ny lalanao. Aza miankina amin'ny fahalalanao, aza miankina amin'ny kajikajinao, aza miankina amin'izay mety ho zavatra heverinao azo ankinana, fa maneke an' Jehova amin'ny alehanao rehetra de izy andamina ny lalanao. Krismasy ny andro, inona atao hoe Krismasy? Fahatongavan'i Jesosy olombelona haitsika rehetra zany. Fa natsoina hoe Krismasy de fanatonan'Andriamanitra, faneken'Andriamanitra hiara-monina amintsika, faneken'Andriamanitra hiara-miaina amintsika, faneken'Andriamanitra hitsofoka ao anatin'ny fiainantsika, anaisotra izay manavesatra atsika, anaisotra ny mamatotra atsika, anaisotra zay rehetra vokatry ny fahotana mba hahatonga atsika hiaina ambany fahasoavana, hahatonga atsika hiaina eo ambany fahefan'Andriamanitra. Fa tsy eo ambany fahefan'ny fahotana intsony, tsy eo ambany fahefan'ny zao tontolo zao intsony, fa izao tontolo zao rehefa manam-pahefana amin'ny olona
de zao tsy mitondra fa tsy fahoritsaina, tsy mitondra fa tsy tebiteby, tsy mitondra fa tsy olana izay miteraka ady am-panahy am'izay ny ataony zao tontolo zao. Fa Jesoa kosa rehefa tonga toy ny Jaona mitoko fafolo manao hoe ho avy Jesoa, tonga Jesoa hananatsika fiainana sady hananatsika be deaibe. Manjaka oamponao ane Jesoa ary ho tsapanao ny fitiavany ianao. Ivavakisika, Tompo misaotra anao zahay fa fahasoavana ianao. Fahasoavana ianao satria ny zavatra rehetra mitranga sy miseho eo amin'ny fiainanay de tsy niankina tamin'ny fahatsaranay fa niankina tamin'ny fitiavanao. De nataonao zany satria tianao zahay. Misaotra Tompo. Tompo, Tompo ny hery sy ny fahefana ianao izay mitranga eo amin'ny fiainanay, izay misy eo amin'ny fiainanay satria mpanomponao zahay de nataonao ahasoanay. Na tsy takatry ny sainay asa, na tsy azonay asa. Tompo, azaveranao hanome tsiny ianao zahay. Azaveranao hitsaranao fa tao am'izay hifaly mandrakariva aminao satria na aiza misy anay, na inona toerana misy anay dia azonao omenanay mandrakariva ary efa nomenao anay tamin'ny alalan'i Jesoa ny fiadanana. Tompo, ankalazanao zay noho ny Krismasy afaka herinandro de omany ny fo mampanahy anay hiaona aminao. Fa tsy amin'ny fahazarana ny onanay aminao, fa amin'ny fahatserovana fa Andriamanitra fahasoavana. Ary Tompo ny hery sy ny fahefana mitondra anay amin'ny fitahiana mahatretrika ianao. Jereo ny zanakay, jereo ny tanindrazanay, jereo ireo marary sy ireo manana olana Tompo, sy trano izy ireny. Ampaherezo izy ireny. Mety takatry ny sainay, tsy hitany masonay akory ara, de amindrao fo izy ireny Jesoa, ataovy hitany fa manam-pahefana hanome fiadanana sy fifaliana ianao ary ny fahasoavanao ampy mizara amin'ny tsirairay. De mametraka ny fiainana eo am-pelantananao zay Tompo, izao herinandro fo manomboka izao ho fifaliana ho anay ty herinandro ty. Amin'ny anaranao Jesoa. Amen.